Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Resy lary tia marary iray fa fanahy ratso no mahavoa azy. Nandeha tany amin'ny dokotera izy, tsy nisy fandraisany amin'ny aretina fantatra anarana mihitsy ny fisehon'ny solitra aretina. Naka vera lavalava roa ary ny dokotera ka nataony teo anoloan'ilay marary. Ny iray nasiany peroxyde d'hydrogène, ny iray nasiany rano madio, saingy mitovy tanteraka ny lokon'izy ireo. Naka rà avy amin'ilay marary izy ka nafangarony tamin'ilay peroxyde d'hydrogène. Mazava ho azy fa toy ny miboiboika sy nangotragotraka ilay izy. Niny tanteraka ilay marary fa asan'ilay ratsy fanahy zany. Avy eo notsondromin'ny dokotera rano masirasira madio izy, sady nilazany fa hanapaka ny asany ratsy io. Ny afaka kelikely dia nangalany indray ny rany ka nafangarony tamin'ilay rano madio tao anaty vera lavalava faharoa. Tsy niboiboika, tsy nangotraka ilay rano. Porofo zany fa tapaka ny asan'ilay fanahy ratsy. Na tsy aro sitrana ilay marary, hany ka netiny avokoa ny namany rehetra mba hositraniny tao amin'ny dokotera io. Mampiseho amintsika izany tantara izany fa mahery tokoa ny herin'ny saina eo amin'ny vatantsika, ary izany indrindra ny fototry ny fahasalamantsika. Tena misy asany mahery vaika hanatsara ny fahasalamantsika tokoa ny finoana sy ny fahatokiana ny fahatsaram-panan'Andriamanitra. Hoy mantsy ny voalaza amin'ny Isaia 9:9, ny 7 hoe: ny saina tsy miovaova dia harovana amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky ianao izy. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mino afa efaliana sahady isika iaino ity fandaharana sakafo ity koa dia miaraba finaritra toko. Purée voatavo atao fanokafam-bavony no atolotra antsika indray. Izy ity dia tena tsara ho an'ny olona marary vavony be fa sady sakafo izy no mahasitrana. Reto avy ary no ilayntsika anaovana ity fanokafam-bavony mahasoa ity: voatavo sy lanienina na izay ampy araka ny olona ihinana azy, rononon'omby na ronono soja enina boaty na yaourta, boatina yaourta zany eto no amarantsika azy, siramamy amamina azy na tantely araka izay tiana, lavanila anamamimanitra azy. Averintsika indray ara ilay zavatra ilaina teo: voatavo sy lanienina na izay mahampy araka ny olona ihinana azy, dia mila ronon'ombitsika na ronono soja enina boatina yaourta, dia mila siramamy koa tsika mamina azy na tantely araka izay tiavantsika azy, dia lavanila anamamimanitra azy. Dia mila ihany koa tsika fitaovana toy ny vera misy tongony na vilia kely tsatokaty androsoana azy, karakaraka ny isan'ny olona no ilaina na izay zavatra tiantsika androsoana azy. Dia arakarakarantsika ilay nahandrontsika. Voasana ny voatavo, dia tetehana ary andrahoana amin'ny rano izay ampy hampalemy azy, atao malemy tsara. Afaka potsipotserina foana zany le izy eo ampandrahoana azy.
Rehefa malemy tsara dia ampiana siramamy izay tiana. Raha tantely no atao dia rehefa masaka mihitsy ilay voatavo vao ampiana tantely. Ampiana ilay lavanila dia aroroana tsara. Raha ilay lavanila taoany dia silahana, dia alaina amin'ny antsy ilay maintimainty ao anatiny iny dia iny no arotsaka ao. Dia araraka amin'izay ilay ronono soja na ilay ronon'omby. Raha ohatra moa izany ka ilay ronon'omby mbola manta dia aleo tonga dia andrahoina miaraka amin'ilay voatavo avy hatrany izy. Atao tsirairay ao anatin'ilay fitaovana, vera misy tongony na vilia tsatokaty rehefa handroso azy. Dia tsy tonga dia aroso izy fa rehefa ao anatin'ilay fitaovana androsotsika azy iny dia avela angatsitsika tsara aloha, izay vao aroso ny mpianakavy. Ahoana fomba fihinanana an'izy ity? Hanina mialohan'ny sakafo izy no tena tsara. Amin'izay izy tena manasitrana vavony. Raha ohatra ka misy olona marary vavony dia sady sakafo hohaniny ity izany no fanokafam-bavony no fanafody ihany koa. Dia tsara izany hoe raha mihinana anazy isan'andro isan'andro mialohan'ny sakafo. Raha ohatra ka voatavo efa antitra no ampiasaina dia tsy voasana ilay voatavo fa andrahoina amin'ny hodiny aloha dia izay vao voasana izy avy eo. Dia izay amin'izay indray izany ianao vao mahandro ilay izy miaraka amin'ny ilay ronon'omby na ilay ronono soja. Inona avy ara ireo tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana an'ity sakafo vita amin'ny voatavo ity? Ny 2.90 isan-jaton'ny voatavo dia rano. Tsara ho an'ny olona tsy dia tia misotro rano izany ny mihinana azy hisorohana ny tsy fahampian-drano. Betsaka carotenoïdes sy antioxydants mpanohatra arafesina miaro amin'ny fahanterana mialohan'ny fotoana ny voatavo. Ny loko mavo na volondaoranjy dia manan-karena beta-carotène miaro amin'ny homamiadana sy ny aretim-po. Manatsara ny fo sy ny lalan-drà koa ny voatavo. Misoroka ny infarctus ary ny tsy fahitana, indrindra ilay olona ilay tsy dia mahita ireny rehefa hariva ny andro. Ny beta-carotène ihany koa dia miaro amin'ny voka-dratsy masoandro izay mahatonga ny fahanteran'ny hoditra aingana. Raha ohatra izany tsika mihinana voatavo isan'andro dia na mandeha any masoandro ary tsika dia tsy matahotra mihitsy tsika hoe ho may ny hoditritsika. Tena mety amin'ny olona marary vavony, dyspeptika, ny olona marary tsinay, enterika, satria betsaka fibra ny voatavo. Ny fibra moa dia miaro amin'ny fitohanana. Laxatif ihany koa izy, izany hoe mampamaivana ny ao anaty kibo, indrindra ilay kibo mizihatra iny. Afaka atao izany hoe maka voatavo manta dia totoina, atao mahazo iray vera dia sotroina tsy mbola misakafo. Dia izay izany mety hoe mahafaka an'ilay rivotra ao anaty sy mampivoaka ihany koa izany. Mety amin'ny olona misy mivontovonto izy, izany hoe tratran'ilay hoe œdème. Mandaitra ny voatavo eo amin'ny fisorohana ny vato ao amin'ny voa. Ny olona manana olana eo amin'ny voa izany dia tsara izy raha mery mihinana voatavo. Diurétika koa ny voatavo, izany hoe mampitombo ny pipi na fivalanan-drano. Misy rano ihany kotsiny izy. Dia ndraisantsika teo hoe 2.90 isan-jato ny voatavo dia rano avokoa. Ka ny rano anatin'ny voatavo dia misy vitamina sy mineraly betsaka. Izay izany no tena mahatsara azy ity. Misy an'ilay antsoina hoe tyrosine izy. Ny tyrosine dia karazana ferment mampitony ny fanaintainana vokatry ny hémorroïde sy ny cystite aretin'ny vessia dia ny rhumatisme ihany koa. Ny voatavo dia manana hery mampitony, izany hoe ilay antsoina hoe sédatif, calmant izany. Tena tsara raha atao sakafo hariva izy ity. Amin'ny alina izany no tena tsara anaovana azy. Raha ohatra ka hoe ity lasopy ity izany dia tsara raha atao sakafo hariva satria mampitony izy dia mampahita tory tsara. Noho izy tsy dia betsaka sodium,
Tsy be sira zany dia tena mety tsara izy amin'ny olona mifady sira. Betsaka potasioma be ny voatavo, 320 miligrama ny potasioma ao amin'ny voatavo 100 grama monja. Ilaina ho an'ny fandaminana ny tosi-dra sy ny fampitana ny tatikafatra ny flux, arakoza tatitra any amin'ny atidomanko ny potasioma. Misy calcium izy dia magnesium, dia manganèse, dia cuivre, dia phosphore. Ka ny phosphore ao anatiny dia mahatratra 470 miligrama amin'ny voatavo 100 grama. Dia ankoatran'izay misy soufre ihany koa izy dia misy chlore. Misy fer ny voatavo. Ilain'ny vehivavy bevoka hisorohana tsy fahampin-dra. Ny fer moa dia fangaro ilain'ny liomena ao amin'ny rà, le globule rouge zany. Izy no manatsara ny kalitaon'ny rà, ny tsy fahampiny dia mahatonga anemia na tsy fahampin-dra. Tena ilain'ny vehivavy mitondra voka zany ny mihinana voatavo betsaka mba hisorohana ny tsy fahampin-dra. Manan-karena vitamine C koa ny voatavo. Misy vitamine B1 izy, dia B2 ary PP. Tena tsara hohanina koa ny voniny. Le voniny ao anatiny zany azariana fa afaka mainina dia afaka nasitranana aretina maro toy ny prostate sy ny sisa. Misy phosphore, misy protéine, vitamine A sy B, misy menaka, misy acide gras insaturé, zany hoe acide gras insaturé acide mora levonina zany. Rafitinina ary dia izao. Ao anatin'ity voatavo ity zany dia ny bêta-carotène, ny tyrosine, ny vitamine C, ny fibra no ilazana ny voatavo hoe sakafo mampitolagaga. Afaka tehirizina mataona koa ny voatavo. Avela ho antitra eny an-tanimboly izy, zany hoe eny an-tsaha zany, dia tsapaina amin'ny hotanana zany, dia rehefa mafy le hodiny iny dia efa tena antitra tsara izy izay. Dia rehefa manala azy eny an-tanimboly dia asiana tahony sahabo eo amin'ny 12 cm eo mba hitazomana ny otrikaina ao anatiny. Ny voatavo koa zany dia afaka esorina izy rehefa antitra iny dia afaka atao fitoerana entana, ohatra afaka loahana izy zany, dia ity lasopy izay ataontsika ity koa zany dia afaka atao anatin'ity voatavo maina ity, dia sady haingo tatapatra izy no mahafinaritra ny maso ny mijery azy. Raha izany sy izany ary piany malala ny momba ny voatavo sy ny voniny dia asaina isika azotihinana azy tsy tapaka fa tena mahasalama tokoa. Afaka hohanina isanandro zany voatavo, isaka misakafo dia afaka ampiana voatavo foana ny sakafo izay hohanina. Koa mirary antsika ho salama mandrakariva eo ambany fitahian'ilay nahary antsika ny namanao Sabina Rakotondranaivo sy ny namana Samma teo amin'ny lafiny teknika mandra-piony indray arto. Ny fahamarinana ilauzanao ilani tratena su batsi suverizaha
awr manolotra ho anao feo ny fonantena falitafoana aminao atao anatin'izao dinika ratsoratra masina izao ny namanao Kalebo Andretsikivy. Asainy ianao aharitra hatramin'ny farany. Ny tanany dada na ny aniny izay mikarakara sy manafosafony ankizy dia mety ho tanana mikapoka izay miteraka fangirifirina eo amin'izy ireo. Mino ve ianao fa misy ray aman-dreny mahita fahafinaretana amin'ny fampijaliana ny zanany? Tsia, misy antony ao. Sary ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tena tiany sika, nefa indraindray dia voatery manafay izy, mandringana mihitsy aza. Inona no antony? Ho tadiavina avy eo amin'ny tenin'io raintsika be fitiavana any an-danitra io ihany ny valin'izany fantaniana izany aorian'ity vavaka ity. Ray masina sy be fitiavana any an-danitro, fantatray fa tianay fatratra ianao na dia manafay aza indraindray. Hitady ny antony izany izahay koa mangataka ny fanahinao ampianatra anay ary ampio izahay ho pakatoanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sarobidy eo mason'Andriamanitra izasy ianao satria asany tanany noforoniny ny araka ny endriny sy ny tarehany. Genesis 1:20. Tiany sika sady tsy foiny. Zao ny teny nampitondrain'ny mpaminany Hosea ny amin'ny tsy fahafoizany antsika. Hosea 1:4. Hosea 1:4. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana no fanao anao tahaka ny Adma? Ataoko ahoana no fametraka anao tahaka ny Zeboima? Honena ny foko, mafy loatra ny alaheloko, tsy antolo fo aho, na andringana ny Efraima intsony fa Andriamanitra fa tsy olona, dia ny ray masinao aminao ka dia tsy ho avy ampahatezerana amin'ny rehetra. Asehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo teny ireo fa tena manana fihetseham-po izy, tia izy ary malahelo antsika, na dia nisy aza toe-javatra maro izay tsy maintsy nandringana ny olombelona. Sanatria tsy mahita fahafinaretana amin'ny fandringanana izy, fa voatery manao izany mba hisakanana ny faharatsiana teto an-tany. Fa inona moa no mahatonga azy anafay sy andringana azy indraindray? Zao mivoalazan'ny Salamo 119:9. Salamo 119:9. Aringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, mba ho fongorako ny mpanao ratsy rehetra, tsy ho ao an-tanànan'i Jehova. Zao koa ny lazain'ny mpaminany Zefania. Zefania 2:1-5. Zefania 2:1-5. Akifako tokoa ny zavatra rehetra tsy ho eny ambonin'ny tany, hoy Jehova. Eny, akifako ny olona sy ny biby, akifako ny vorona eny amin'ny abakabaka sy ny azan'ny rano any an-dranomasina ary ny zavatra mahatafotoina mba amin'ny ratsy fanahy. Aringako tsy ho amin'ny tany ny olona, hoy Jehova, ary ahinjotro ny tanako amelon'ny Joda sy ny mponina rehetra any Jerosalema. Dia aringako tsy ho eto amin'ity tany ity ny sisa mibala sy ny anaram-pisorona amin'ny Andriamanitra izy, mba amin'ny tena mpisorona sy izay mivavaka ny an-tampotrano amin'izay eny amin'ny lanitra, ary izay miankohoka sy mianina ho an'i Jehova, sady mianina amin'ny malikama, ary izay niemotra ny ala tamin'i Jehova sy izay tsy nitady an'i Jehova na nanontany taminy. Zao koa ny teny enjana nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely ao amin'ny Nomerio 4:2-3. Nomerio 4:2-3. Fa ny aminareo dia hiapatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry aty an'efitra 40 taona, ka hiaran'ny valin'ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra any an'efitra. Raha tsy mahafantatra ny zavatra nataon'ireo olona hiaran'ny famaizan'Andriamanitra sika, dia anontany tena hoe Andriamanitra be fitiavana ve dia amon'olona toy izany? Misy olona fantatra n'izany fiveran'izany ka manjary mankahala n'Andriamanitra mihitsy aza. Ao anatin'ireo andininy vaketsika teo ireo ihany no antony mahatonga n'Andriamanitra anafay. Isika olombelona ny fototra izany dia tahaka ny zaza maditra izay faizany ray aman-dreniny, voatonona nataony hoe mpanao ratsy
sy samybala andriamanitsy izy mivavaka any atampotrano amin'izay ainy amin'ny lanitra niemotra tamin'i Jehova valy ny fijangajanganareo tsy nitady azy na nanontanotaniny. Tsy ireo ihany ny zavatra ratsy ataon'ny olona izay mahatonga an'Andriamanitra hamony sy handringana fa na inona na inona mampisaraka antsika aminy ka maka ny toerany. Mety ho zavatra ara-materialy izany na koa toetra izay mifanohitra amin'ny toetra an'Andriamanitra na fanompo-tsapy ara-baky teny araka izay voatanisa teo na fampifangarona ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny sampy. Tena nandringana tokoa Andriamanitra tamin'ny toe-javatra maromaro teo amin'ny tantarany tany. Efa niara-ny fanringanan'Andriamanitra tamin'ny ampahany sy tamin'ny fahafenony ty tany misy antsika ity. Nisafidrany tamin'ny andro noany lehibe indrindra tamin'ireny. Ny tany manontolo mihitsy ny simba ny fahotana tamin'izay. Inona moa ny zava-nisy tamin'izany? Genesis 4:1-7. Ary hitan'i Jehova fa be ny faratsin'ny olona tambony tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambony tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehova, aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina noho ny nanaovako azy. Tena nandringana ilay Andriamanitra fitiavana satria nitehika tamin'ny lanitra ny faratsin'ny olombelona. Niampatrapatra tokoa ny fatin'ny olona sy ny biby sy ny zavamaniry. Toe-javatra tena nisy izany fa tsy hanganongano. Misy antony Andriamanitra vao manao fihetsika toy izany, fa sanatria tsy tia monomono olona fotsiny izy. Tafahoatra loatra ny faratsiana talohan'ny safidrano. Tena nisy ary mbola hisy ny famaizana sy ny fandringanana ny ratsy fanahy. Na izany aza, tena nisy ary mbola nisy ihany koa ny fiarovana sy ny famonjena ny tsara fanahy. Tamin'ireo fitsarana nataon'Andriamanitra tamin'ny ampahany na manontolo teto an-tany dia nisy hatrany olona afaka tamin'izany, saingy vitsy hatrany ireny olona voavonjy ireny. Tamin'ny safidrano dia 8 ihany ny tsiringana. Genesis 7:7. Mazava amin'ny tenin'Andriamanitra ny lalana ialana amin'ny fitsarana farana izay tsy maintsy hiatra amin'ity tany ity. Izao no filazanany amin'ny Noa ilay mpitoron'ny fahamarinana tamin'ny androny. Genesis 1:9-9. Genesis 1:9-9. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'Andriamanitra. Nahita fity tamin'Andriamanitra Noa satria tsy mba nanaraka ny faratsian'ny mpiarabelona taminy. Eo anatrehan'izao faratsim-panahin'ny olona eto tany izao dia mba anisan'ireo mbola mahita fity amin'Andriamanitra ve ianao? Tsy voatery ho voasiton'ny onjany faratsy toetrany maro anisy amin'izao andro faran'izao sika fa afaka mandositra. Ary izany fandosirana izany no famonjena ho antsika. Efa ikatona tahaka ny nanakatonan'Andriamanitra ny varavaran'ny samby fiara, ny ikatonan'ny androm-pahasoavana amin'izao fotoana iainantsika izao. Mahafaly ny lanitra ny fialantsika amin'ny fiainana ratsy sy ny fiverenana ao an-trano raintsika araka ny fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 10:10. Hoy izy ao amin'ny 10:10. Luka 10:10. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny ampanota iray izay mibebaka. Tsy misy afa-tsy ny fibebahana ny fepetra azahoana ny famondrapon'Andriamanitra sy ialana amin'ny fahatezerana ho avy. Ny fahotana irery ihany no fototry ny famaizana sy ny fandringanana nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa sy amin'ny ho avy. Rano no nandringana ny olona tamin'ny safidrano, nefa izany rano izany ihany no namonjany Noa mianakavy tao anaty samby fiara. Mbola rano ihany hoy ny tenin'Andriamanitra no amonjena ny mpanota mibebaka amin'izao andro faran'izao. Manantitra ny amin'izany famonjena amin'ny rano izany Petera. Izao no lazainy. Petera 2:7-20. Petera 2:7-20. Dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharimpon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa, raha mbola namboarina ny samby fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka, ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena ny otandindony io, tsy ny fanesorana ny falitony nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Na dia Jesosy izay zanak'Andriamanitra tsy mpanota aza dia nangataka ny Jaona mba hataony batisa mba ho ohatra arahan'ny mpanota mibebaka. Mateo 7. Izany no lalana ny soritin'ny mpamonjy antsika ialana amin'ny famaizana ny ratsy fanahy tsy mety mibebaka. Hoy Jesosy ao amin'ny Marka 5:12-15. Marka 5:12-15.
izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny anameloka atsika fa ny amonjy atsika koa araraoto ny fotoana raisy no famonjena atolony amin'ny alalan'ny fanadiovana ny fahotanao ao anaty rano hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro reseo lahatra izahay anaraka ny dian'i Jesosy izay namela ohatra arahan'ny mpanota amin'ny bebaka dia ny nanaovana batisa azy. Ampio izay ino izany mba tsy hoelohina rehefa miverina eto an-tany indray izy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. MR Fontsy. Zay lay onjany fanantenana. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Dia fifaliana ho anay ny miaraba ny piaino rehetra mpanaraka ity fandarana feon'ny piaino ity. Miaraka amintsika eto ny namana anankiray mpitoron'ny filazantsara ny anaranao pasteur. Rafidina Rivo George, pasteur ny fiangonana adventiste amin'ny faritra Ankavandra iny. Misy namana izay piaino antsika dia fantatra hoe aiza ho aiza eto Antananarivo moa zany raha miala eto Antananarivo aiza ho aiza ny Ankavandra zany. Ankavandra dia faritra anankiray izay any amin'ny faritra Menabe, zany hoe aty amin'ny Tsiromandidy zany lalana ary miakandrefana fa izay
any amin'ny 10 amin'ny 10 kilometatra mianandrefana amin'io atsoromandeha io no ahitana ny faritra Akavandra. Azonao lazalazaina aminay ve pasteur mikasika an'izany tanàna na Akavandra zany? Akavandra dia anisan'ny faritra tsara raha ny tontolo iainana no jerevana. Any amin'io Akavandra io dia atazanana an'ilay vohatra anankiray atsotsika hoe Bemara, izay misy zavaboary tsy takatry ny saina tazana hita amin'izany faritra izany. Amin'io Akavandra io ihany koa dia ahitana ireo mponina atao hoe sakalava Menabe. Manodididina eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 ny adventiste amin'izany faritra Akavandra izany. Misy fiangonana firy zany ny fiangonana adventiste any amin'izany faritra izany? 8 ny fiangonana adventiste, 4 ireo atao hoe fiangonana adventiste reniny ary ireo hoe groupe na ny zanany zany 4 ihany koa. Manona ny fitoriana filazantsara any amin'izany faritra izany pasteur? Nisan'ny mafia satria ireo mponina any ireo dia mifikitra ilay lazaintsika hoe sampy sy ny sahala amin'izany isan-karazany zany hoe ireo sampy, ireo dadarabe, ireo piskid, izany no ifikiran'ny olona amin'iny faritra iny ary manasarotra ny asa fitoriana filazantsara izay. Indinona zany no fomba ampiasainareo mba hanatrarana n'izany karazan'olona samihafa zany amin'ny fitoriana ny filazantsara? Ny fomba ampiasainareo? Ampiasaina avokoa ny fomba rehetra, anisan'izany ny fitoriana mivantana, ny lalan'ny fitoriana filazantsara mivantana avy hatrany amin'izy ireny. Ampiasaina ihany koa arisorana ny AWR, ny fiarah-miasa amin'ny AWR, mampiasa radio izay maka horonan-peo mivantana aty amin'ny AWR, ary izany no alefanay ho enon'ny mpiaino isanandro amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo. Apetrakay amina toerana anankiray avo amin'ny tanàna zany io bafla io fanamafisam-peo io dia maheno avokoa ny tanàna manodidina eo amin'ny renivohitra Akavandra io. Anisan'ny fomba fiasa ihany koa ampiasaina hitoriana filazantsara ny sekoly. Misy sekoly adventiste eo amin'ny renivohitra Akavandra io ary mitory ny filazantsara amin'ny alalan'izany ny fiangonana adventiste. Mbola misy fomba fiasa hafa ihany koa izay tanterahana mangingina izany hoe fitoriana filazantsara tsy mivantana. Anisan'izany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, hampitana fanabeazana amin'ny olona eo an-tanàna kanefa ny ihany koa hitariana azy ireo hamaky ny soratra masina izany fampianarana izany. Manaona ny vokatra pasteur? Atreto dia ahitana vokatra avokoa na ilay fitoriana mivantana na ilay fitoriana amin'ny alalan'ny AWR na ilay fitoriana amin'ny alalan'ny fanabeazana. Misy mpiaino maro raha ilay AWR ny resiko no mihaino radio atsika io. Misy fotoana tsy naharaka ny fandaharana teo am-pelantananay dia nangina ilay bafla ilay fanamafisam-peo, dia ireo mpiaino ireo no mitaraina hoe tena tsisy fanantenana intsony izahay satria tsy henona intsony izy ilay AWR. Tamin'izay fotoana izay dia dodina mihitsy izahay niakatra taty andrenivohitra hoe mila fandaharana be da be isika ary ndeo atao manana ampy izany. Zay ny anankiray amin'ny raha ny asa fitoriana amin'ny AWR. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana indray dia tamin'ny taon-dasa teo amin'ny 80 teo ny mpianatra tao amin'ny sekolitsika. Azo lazaina ho betsaka izany mitaha amin'ireo sekoly hafa satria anisan'ny voaforona voaingana ihany ny sekolitsika. Tamin'ity taona ity dia nitombo izany isan'ny ray aman-dreny mampianatra zanaka izany rehefa 100 mahery ireo mpianatra ireo amin'izao fotoana izao, mbola eo amin'ny kilasy maternelle ka hatramin'ny T4 ihany nefany izay kilasy izay ezaka ampitombo izany ny zahay amin'ny faritra Akavandra iny mba hisondrotra isy kilasy T5 indray ary misondrotra miandalana hatrany mba hafana manitatra izay fitoriana filazantsara izay. Amin'ny alalan'ireo mpianatra ireo dia voatory ny filazantsara satria mitatitra any amin'ireo ray aman-dreny ireo mpianatra ireo. Misy ihany koa fomba fiasa ampiasain'ny sekoly hanatrarana ny ray aman-dreny.
ireo mpanabe ao amin'ny sekoly dia miezaka hitsidika ny tokantrano ray aman-dreny tsirairay avy ao amin'ny sekoly any mpianatra tsirairay avy zany de tsidian'ireo mpampianatra ireo ary amin'ny alalan'izay fitsidiana izay any tokantranony de misy fifanakalozana eo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay misy fifanakalozana eo amin'ny fitaizana misy fifanakalozana eo amin'ny fampandrosoana ny fivelomany ray aman-dreny mpianatra sy ny ho fitoriana ny filazantsara ho azy ireo ihany koa ary nisan'ny fatelo izay tsy atao ambany zavatra de ny fitoriana amin'ny vantana mazoto amin'ny fitoriana ny filazantsara ny mpivavaka ao amin'ny fiangonana adventista raha amin'ny faritra kavandre satria izy ireo de ao anatin'ny tarika madinika ary miasa ao anatin'izany tarika madinika izany misy ireo mitory mivantana eny etsena misy ireo mitory amin'ny alalan'ny fandondona ambaravarana misy ireo mitory amin'ny alalan'ny seminaire ary tana vokatra izany satria isaky ny misy fitoriana filazantsara tao de pieno maro be hatrany no manatrika izany fitoriana filazantsara izany voaingana teo dia efa nisy vokatra batisa valo teo amin'ny orenivohitra kavandro io de amin'ny alalan'izay fitoriana filazantsara izay na mivantana na ankolaka misy hoe fijoroana vavolombelona manokana azonao zaraina amin'ny mpianoantsika amin'izany hoe miasa ao anatin'ny faritra sarotra esana izany raha ny faritra ankavandra zany de antsoina amin'ilay fitenenana hoe faritra mena ary hita taratra tokoa izany amin'ny resaka tsy fandripahalemana tonga sakana eo amin'ny fitoriana filazantsara izany satria raha mba te handeha lavitra ianao any hoe hanao tourné zany dia to hisy sakana foana eny an-dalana ary de tranga matetika amin'seho mihitsy izany fotoana anankiray raha anao fitsidiana ny ireo fiangonana mielipatra na manerana ny faritra kavandra io izahay andeha any amin'ilay toerana atao hoe soaloka any hoe any amin'ny 70 kilometatra miala ny renivohitra ankavandra izany dia tsy maintsy mamaky vaky rano tsy maintsy mamaky vaky tendrombohatra ary tsy maintsy mamaky vaky ala ao anatin'izany no efa nandrenesana tatitra isan-karazany fa de zay mandeha de voasakana zay mandeha de voasakan'ireo dahalo izany de tapa-kevitra moa zany satria tsy maintsy hovangina ireo rahalasana bavy any amin'ny fiangonana mielipatra amin'ny eran'ny district dia nitondra namana ny pastera tamin'izay fotoana izay nitondra namana ny tenanay nitondra vady ihany koa satria tsy irery amin'ny ho azy io fa misy mpanohana rehefa handeha ary dia nanapa-kevitra hoe zoma no andro andehanana ary hatratra zoma hariva any amin'ny toerana miainga maraina be rehefa niainga izahay dia tonga teo amina tora-pasika anankiray izay atao hoe tora-pasika be revo nisy lehilahy anankiray mitondra basy no efa niandry anay teo avy de niresaka izahay tsy niambahamba ny teny hoe ianao moa zany no hanatitra anay any asoaloka eno izy tao alohan'io de nisy mpandevina anankiroa izay nandeha mafy de mafy nandeha mafy de mafy ary rehefa tonga teo amin'io lehilahy anankiray mitondra basy io ilay mpandevina de voamaika nandeha mafy ary noeritreretinay hoe ho namany mpandevina io lehilahy mitondra basy io aya io lay atsonony tsika miteny vahiny hoe escorte zany hoe scorte ny ilazandry zareo azy amin'ny faritra iny rehefa nanontaniana izy hoe ianao no hanatitra anay ve de eno izy de nateriny tany amin'ny fakaiky ilay faritra soaloka izay de rehefa tonga tany izahay dia nanao veloma azy misaotra anao nanatitra anay de nomenay sakafo izy ary izy mihitsy no teny hoe efa ampy izay amin'io lalana ny vakina io de miasa ho toy nyreny hoe escorte ireny mihitsy ty ranamana ity satria na izy any amin'ny vody lalana misy anay na izy any amin'ny loha lalana na izy eo ampovoany rehefa tsy maintsy amaky ny rano de izy mihitsy no mieloha lalana hiroboka amina rano be izay sady mena no mahery de mipita izany izy ary manaraka izahay rehefa vita ny dianay tany amin'ny io faritra hoe soaloka io rehefa nampahery ireo lalasana bavy tany izay de nitodidoa handeha ody rehefa nody izay dia tonga tatia tanàna de mipetrapetraka
misy pastora anankiray efa misotro ronono nanantona izy tamin'ny fotoana anankiray de niteny hoe iza pastera izany lehilahy nanatitra anareo izany. Hoy ihany nanontany any pastera, no everiko fa olona veny aminareo ny rahanareo ane io olona io tena tsy naniraka an'izany olona izany izahay pastera. Hoy ilay pastera efa misotro ronono, pastera tavilahy nyerika, pastera sakalava efa misotro ronono nefa mbola manohy ny asa fitorian'ny filazantsara ihany koa amin'ny faritra iny. De gaga izaho tamin'izay fotoana izay hoe ay ve tsy nirahanareo. De hoy io pastera io, anjely naniraka an'izany pastera, tena anjely naniraka an'izany. Na de mafy aza ny lalana tsy maintsy nyzoranareo de anjely no nirahan'ny tompo hiasa tamin'io dahalo io mba hiaro anareo tamin'ny lalana iny. De isorako an'Andriamanitra mihitsy izay fidiran'Andriamanitra tsihatra izay fa na de teo aza ny fahamafisan'ny asa tsy maintsy atao na de antenda aza ny rano tsy maintsy ampitana de miditra antsehatra amin'ny fomba ohatr'izany Andriamanitra hiarovana amin'ny mpanompony. Ary de tsara mandroso tsara miverina izay tamin'izany iraka ny tanterahana tany amin'izany famangina ireo fiangonana melopatra ny amin'ny faritra ankavandra izay. Fatrafatra mba omenao ny mpiainao antsika ary eo anatrehany fitantanan'Andriamanitra ny mpiara-miasa aminy. Anisan'ny mafia sy mitaky ezaka lehibe ny fitoriana filazantsara amin'ny faritra ankavandra iny ary ilana fangatahana, ilana fitalahoana amin'Andriamanitra mandrakariva izany. Ary izay no anisan'ny angatahana aminareo mpiaino mba hivavaka ho ammpanompon'Andriamanitra izay mamita ny iraka amin'ireny faritra samy hafa ireny. Hivavaka ho an'ny ankonany ny mpanompon'Andriamanitra izay mamita ny iraka sy ny fitoriana filazantsara amin'ireny faritra ireny. Anisan'ny ezaka lehibe tsy maintsy hotratrarina ilay lavitra indrindra eo amin'ny distrika anakavandra io dia any amin'ilay toerana atao hoe Ankondromena. Any amin'izany Ankondromena izany no misy ny Madaoel izay mpamokatra itony solika mavainty itony zany, solika matevina itony, solika mavesatra. Misy fiangonantsika efa miorina any amin'izany faritra Ankondromena izany saingy lavitra ny lalana ary tsy fandripahalemana no tena fiekana voalohany indrindra. Ary io no angatahana vavaka amintsika mpiaino, amintsika tsirairay avy mba hiasa mahery amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra mba ho tratra sy ely amin'io faritra lavitra indrindra amin'ny distrika nakavandra io ny fitoriana ny filazantsara. Ary maniry koa zahay raha maniry ny mba hanohana amin'ny lafiny rehetra ireo izay afaka manohana na amin'ny endrika fiarah-miasa toy ny ataon'ny AWR zany amin'ny famatsiana fandaharana, famatsiana fitaovana, na amin'ny endrika hafa ihany koa izay fantatr'Andriamanitra fa mety hoe ampandrosoana ny asany de angatahana indrindra izany mba ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'nareo mpiaino na vavaka na fanoloran-tanana na endrika fiarah-miasa samy hafa. Misaotra indrindra pasteur nanankiova inony feno fanantenana tamin'ity anio ity. Inona fa tafapaka amintsika mpiaino rehetra manero an-tany zany fijoroano vavolombelona sy antso nataon'ny pasteur izany. Raha misy moa zany olona te hifandray mivantana aminao pasteur dia azonao mena ve ny telefona? Iany tompoko, azoko mena ny telefona ho an'ny faritra ankavandra manokana satria ny tenako ny miasany. Fa azoko ampahafantarina ianareo koa fa afaka manantona ny foibean'ny Federasiona Madagasikara foany ihany koa ianareo satria eo no miahy mivantana izany faritra ankavandra izany. Ka ny laharan'ny telefona amin'ny pastora dia 034 5 3 2 7 na hoe 034 53 214 79 034 53 214 79. Ny tompony hitany asantsika atraisatraiza indrindra amin'izany faritra mena zany pasteur mba hotain'Andriamanitra ianao am'di izay alehanao tsy hoela hiverina indray any akavandra. Soratovoko. Azonao atao tsara ny mizara fijoroano vavolombelona aty aminay. Raisoary ny adresy raha hanoratra aty aminay ianao raha toka boîte postale no tianao anoratana dia raisona adresy.
AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 azonao toko ny miantso anay mivantana amin'reto larana telefônina ireto 033 37 16 13 034 06 797 62. azonao atao ny miantso anay amin'ny alalan'ny WhatsApp any ivelany any amin'ny alalan'ity larana telefônina ity plus 261 34 06 797 62. azonao atao koa amin'izao fotoana izao a ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny Facebook. Ity ny pejy izay ahitanao an'izany AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Efa anarivony maro ianareo nefa manaraka an'izany ary isaorana antsika be dehibe zany fa ampitao amin'ny hafa izay tombontsoa azonao avy amin'ny tompo. Azonao atao koa ny mizara fijoroana vavolombelona ao anatin'io pejy io. Dia izay no namarana ny fotoanantsika teto tamin'ity anio ity. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Eliandre Mitantso sy ny namana Nartina izay tery amin'ny lafiny teknika. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tarika Giovanni. Ivavaka minaja malitsa ilay nanga matsika aloha tsika nde ivavaka ivavaka minaja malitsa ilay nanga matsika aloeke AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao. Azamangatakanulaweke ivavake tikiaina nami valibalike ani nutsa ilinja andia manitrany andanitra Bizaza Tianirocha tsika jarimba Ivavaka inazi Aloike Saluzala Alofoja sana jamalicha Alubabe Alorine Alomande Ivavake Uavize Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Faniteninao no fahamarinana.
tari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. nitoetrano ny fandalianantsika ny boky Isaia mpaminany. Manasanao anaraka ny fiarah-mianatra hatramin'ny farany namanao kalebandretsikivy. Manao ny tenany ho Andriamanitra. Izany no lohatenin'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ny Isaia 7:10 andininy voalohany dia lohateny milaza ny Isaia ho mpanoratra ilay faminaniana. Izao no voalaza ao: faminaniana Isaia zanak'i Amoza ny amloza anjo amin'ny Babilôna. Tô maneho fiatomboana fizarana vaovao ao amin'ilay boky izany. Mirakitra faminaniana momba ny fitsarana hiatra amin'ny firenena maro samihafa io 7:12 io hatramin'ny 7:20. Andeha ho jerentsika ny amin'izany. Manomboka amin'ny Babilôna izany faminaniana izany. Nahoana no i Babilôna? Efa nanonona fitsarana ho any Asiria ilay nampidoza indrindra tamin'ny andron'ny Isaia, ny Isaia 40 andininy 5 ka hatramin'ny 430. Mamerina milaza fohifohy ny drafitr'Andriamanitra ny amin'ny andreseny any Asiria, ny Isaia 4:20 andininy 420 ka hatramin'ny 720. Fa ny tena votatin-dresaka ao amin'ny 7:11 ka hatramin'ny 7:20 dia ireo loza hafa mandindona, ka i Babilôna no lehibe indrindra amin'izany. Nanana lova efa tranainy maro samihafa ara-kolotsaina, ara-pivavahana ary ara-politika i Babilôna. Nanjary fahefana lehibe sy matanjaka izy tateoriana, izay nandresy namabo an'i Joda. Tamin'ny andron'ny Isaia nefa, araka ny fijerin'olombelona, dia tsy mbola ho hita ho loza mananontanina ny vaokan'Andriamanitra i Babilôna. Nandritra ny ankamaroan'ny fotoana, ny asan'i Isaia dia nanjaka tamin'ny Babilôna i Asiria. Hatramin'ny taona 727 talohan'i Kristy, rehefa lasan'ny Tiglatopilesera fahatelo ho babo i Babilôna, ka tonga mpanjaka amin'ny Babilôna izy tamin'ilay anarana hoe Polo na Paola, araka ny voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa 10 andininy 7 sy ny tantara voalohany 5 dia efa imbetsaka no namaboan'ireo mpanjaka Sirianina any Babilôna tamin'ny taona 1700, 700, 790 ary 700 talohan'i Kristy. No ny farany anefa dia i Babilôna no nanjary fahefana matanjaka indrindra nandrava ny fanjakan'i Joda. Raha mamaky ny Isaia 7:11 manontolo sika dia ho hitantsika fa mafy ny tenin'Andriamanitra ho an'ny Babilôna. Andeha sika maka santionany. Isaia 7:11 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Isaia 7:11 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Midradradradra ianareo, fa ifantomotra ny andron'i Jehova, ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa ny fiaviny, ary noho izany dia iravoravo ny tanana rehetra, ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Ho torakovitra izy, fa naintainana sy fahoriana no ahazo azy, ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mety jazy izy, samotalanjona izy, ka ifampijery, ny tarehin-dehilahy ny tarehiny. Andininy 10 sy 9. Isaia 7:11 andininy 10 sy 9. Izay rehetra azo dia ho lefonina, ary izay rehetra tratra dia ho lavon'ny sabatra, ary ny zanany madinika ho torotoroina eo masony, ny trano no baboina, ary ny vadiny ho saviana. Andininy 7 sy 20. Ary Babilôna ravaky ny fanjakana maro, Tabia sy reharehan'ny Kaldeanina dia ho rava tahaka ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Tsy ho nenana mandrakizay izy, ary tsy hitoerana intsony hatramin'ny taranaka faramandimby. Tsy hisy arabo anoronday ihany, na mpiandriondry ampandro ny ondriny ihany. Nahoana ilay Andriamanitra fitiavana no manao izany zavatra izany? Nahoana no avelany hitsangy izany? Tsy salasalana fa isy olona tsy manan-tsiny hiaran'izany fahoriana izany. Sa ahoana ho ianao? Ity faminaniana ity sy ireo latsoratra hafa ao amin'ny Baiboly izay milaza momba ny firehetan'ny fahateziran'Andriamanitra amin'ny fahotana sy ny faratsiana dia manambara amintsika ny tsy fahazakan'Andriamanitra ny fahotana sy ny faratsian'ny olona. Aoka tsy ho adonontsika fa
jesosy no manao reo fampitandremanareo amin'ny alalan'Isaia dia ilay jesosy mpamela heloka mpanasitrana mifona ho an'ny mpanota sy miangavy azy ireo mba hibebaka. Azadiny fa ao anatin'ny fitiavana ny fanadiovana sy fanesorana ny faharatsiana dia tahaka ny fanadiovana ny trano maloto. Misy fotoana tsy maintsy andraisana fepetra enjana rehefa miziriziry amin'ny fahotana ny mpanota. Ina moa ny zavatra hitranga raha toa ka tsy handray fepetra enjana Andriamanitra anakana ny zava-doza ataon'ny olombelona ratsy fanahy. Horingana aloha ny fotoana ny olombelona rehetra. Misy antony Andriamanitra matoa mandray fepetra enjana amin'ny toe-javatra sasany fa tsy hampahoro olona tsy misy antony izy. Andriamanitra dia mpanomeny olona izay zavatra tiany. Tia mampahoro izy dia omeny fampahoriana koa. Raha izany dia zavatra tsara no tokony hatao sy irina dia omen'Andriamanitra antsika izany. Asaina trany ianao tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny toy izao fiaraha-mianatra izao. Mametraka ny mandrapitrafa ny namanao Kaleba Andretsikely. Eo ampelantanana toko no apetrako izaho, ny fiainako antoko-pihira Ambatomanga. Efa fantatra ny amiko tsy miafina mina na mipetraka dia hitana na mitsanganya niko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.